fikambanana silamo malagasy mienjandro ny tady eo amin'ireo samy teo mpitantana. raha fanafiana teny Ambodiady miantra amin'ireo ny OPF enina amin'ny rahalahy ny sazy miaramila. raharam-pirenena miverina ny zavanisy tamin'ny taona 2010 saingy amin'ny endriny hafa hoy Serge Maouro. Manatra ny fiarabana tompo klasy tompoky vavy tonga soindray ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasana ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao mafana eto amin'ny firenena no isataratsika ny fampahalalam-baovao tsy nahazo niditra ny abakabaky Madagasikara ny fiaramanidina nitondra ny filoha taiwanais ny Kasahiazo any Westiny piasa ny masivony Frantsa iray no nisokajin'ny fanjakana malagasy fa personne non grata izany hoe tsy afaka mijanona eto Madagasikara intsony. Marky ny fiandrianam-pirenena ny fanapahan-kevitra no raisy ny fanjakana malagasy amin'ireo toe-javatra ireo hoy ny masivony malagasy teo aloha Paraina Auguste. Porofy ihany koa izao fa misy tokoa ny fikasana ambolokorontana eto amin'ny firenena matoa nametraka fampodina piasa iray ny eo anivony masivo frantsay ny fanjakana malagasy hoy ihany ny fanazavana Narcisse Karazafy sy ny Artanjona no mitatitra ny antsipriam-baovao. Nampanatsony ministera ndrarambahiny masoivony Frantsa monina sy miasa eto Madagasikara Arnaud Guillois ka nampafantarina ny fanapahan-kevitra ny gouvernemanta malagasy ny anasokajy piasa iray ao amin'ny masoivo frantsay ho persona non grata no ny fiatsika heverina fa tsy mifanaraka amin'ny andraikitra diplomatika araka ny fampitam-baovao navoakan'ny ministera ndrarambahiny dia vokatry ny fanadihadiana no nafanana indray ity fanapahan-kevitra ity tranga izay azo heverina fa mifanandrify amin'ny fanakorontanana izay mahavoasaringitra orom-pirenena malagasy vahiny raha ny teny mita ihany no mafisy ny ministera ndrarambahiny fa manaja ny fifanarahan'ny Vienne nankatoavina tamin'ny taona 1970 ny fanjakana malagasy izay manamafy ny fametrahana ny fifandraisana diplomatika mifototra amin'ny fifampatokisana sy ny fanajana ny fiandrianany firenena tsirairay. Porofy zao Paraina Auguste fa misy tokoa ny fikasana fambolena korotana eto amin'ny firenena no mafisiny fa zo fototra ho an'i Madagasikara ny mandray fepetra amin'ny olona rehetra mety hanohitohina ny filaminana sy ny fahaleovantenany ary tsy tokony hisy fiantraikany ratsy amin'ny fiara-miasa iraisampirenena zany raha mazava ny vokatra azo aorian'ny fanadihadiana. Ndray izy zany miresaka déstabilisation misy amitsika eto ary toa misy miresaka an'izay amin'ilay communiqué tao satria azadionareo teo resaka affaire colonel Patrick ny resaka atao misy mitady hamono ny président de la république nisy vola very koavana be tery amin'ny fond souverain ho anao vagnino ohatraka amin'izay nisy koa farany teo afaka omaly angamba na omaly le zavatra may le rova tery may ireny misy anina politique daholo regny ohatrany misy déstabilisation daholo regny rehetrarehetra tadidireo fa déstabilisation politique ihany koa tariky tamin'le namay le rovany manjakamiadany ka matoa tonga miny ny gouvernement malagasy dia efa misy zavatra mipetraka mazavazarana fa sy hoe siosion-dresaka na saosao fotsiny izy anao an'igny déclaré-nio personne non grata io. Naneo ny heviny mikasika ny taratasy navoakan'ny solombavam-bahoaka Amerikanina tao amin'ny Tiffany tamin'ny 13 Aprily 2024 ihany koa ity diplomate ity taratasy izay nalefa ho an'ny sekretera mpanjakana Amerikanina Marco Rubio sy ny fiarovam-pirenena Amerikanina Marco N. Moulin. Taratasy naneo ny ihany États-Unis momba ny fihetsik'ireo firenena afrikanina sasany anisan'izany Madagasikara, Maurice ary Seychelles. Nabaran'ity solombavam-bahoaka Amerikanina ity ao anatin'ity taratasy ity fa mety nandika ny fenitra iraisam-pirenena momba ny sidina sivily ireo firenena voalaza ireo ataorin'ny nanakanana izy ireo ny fisidinan'ny fiaramanidina nitondra ny filoha taiwanais ny kiasa ho an'ny Eswatini ny faritra bakabaka ireo firenena ireo. Manoloana izany dia nanolo-kevitra ito amin'ny Tiffany ny tokony andiniana ny fampiatona ny fanampiana ara-bola amin'ny tentina $100 ho an'ny Madagasikara sy ny hijerena ny fepetra hafa mety hisy fiantraikany amin'ny Maurice sy Seychelles. Teny izay mampiseho fa mety hanova ny fifandraisana ara-diplomatika amin'ireo firenena voakasika ity raharaha ity no mafisy ny Paraina Auguste fa faritany Chine i Taiwan ary tokony hajaina ny mahafirenena tokana ny Chine araka ny
fanazavany dia tsy tokony hampatahotra itaratasy io satria manasongadina ny fiandrianam-pirenena sy ny fianapa-kevitry ny fanjakana malagasy nanda ny fahazahoan-dalana anabakabaka i Madagasikara no mafisiny fa mety amitombo ny fanajan'ny firenena hafa zany raha mahavita mandray fanapa-kevitra entitra sy tsy miovaova isika. Zany na tamin'ny résolution tany amin'ny octobre 1971 tany numéro 2758 izay angambana efa sy tany province ny Chine zany fandraisana ny Taiwan ka hoana moa tsy province izy any Chine ry izy ny mangataka survol tokony Chine nangataka survol taty fa izy sy zay misy le izy zany tany sy magnano izany sy mireconnaître anazy zany zany wa sy atiny ihany sy atiny ihany mireconnaître anazy ary izay na voanazy tamin'ny teo raha nanteny raha nano Chine hoe omenay miditra daholo ny entagnareo exonération ny pays africain izy rery sy nansy ny resaka Taiwan io ka isika zany sy na hoe namorony zavatra fa zavatra efa hatramizay zany io hoe sy ny Chine unique la Chine unique izy anankiray any Chine fa sisy anankiroa zany ka sy misy zavatra tokony ho atahorana io fa raha hanao an'izay angambany izy hoe le sénateur hoe ho atao gelena kely izy le fagnapiagnany Madagasikara sy rariny zay. Araka izany fanapa-kevitra rososona no ndraisin'ny fanjakana malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena na nehoany fa firenena manana ny fiandrianany i Madagasikara. Fa ankoatran'ny sasy civil izay mbola andrasana fitsarana dia efa miantra amin'ireo miaramila ny anjara tamin'ny fanafiana tobin-tsolika teny Ambodiady ny sazy miaramila hoy ny ministry ny folo alin-dahy tamin'ity androany ity. Nanao asa ivelany iraka nampanaovina azy ireo miaramila ireo fa tsy nisy baiko avy amin'ny fitondram-panjakana na avy amin'ny fitantanana ny tafika malagasy ny fanafiana tobin-tsolika teny Ambodiady hoy hatrany ny fanamafisany jeneraly Eli Razafitombo ny antsipirian'izay eo amin'ny rindran-tsariny tahiriny ay. Miaramila enina no voaroiroy tamin'ny raharaha fanafiana tobim-panjara solika teny Ambodiady ny herinandro lasa teo. Misy fitsipifehezana entitra tsy maintsy ajaina ny miaramila rehetra ao anatin'ny tafika malagasy hoy ny ministry ny folo alin-dahy. Ankoatra izany efa nandalo fiofanana momba ny etika sy ny deontolojia ny miaramila ka tsy maintsy manaraka izany na iza tsy baiko avy amin'ny lehibe no nitanterain'izy ireo fa fanapahan-kevitra izy ireo samirery. Ny zavatra tiako lazaina dia tsisy baiko avy aty amin'ny fitondram-panjakana sy tonivon'ny fitantanana ny tafika malagasy nanaovany an'ireny fa zavatra nataony samirery reny dia ohatran'ny olo-pirenena rehetra dia ny miaramila koa dia anisan'ny vahoaka izay eo ambanin'ny lalàna ny fean'ny firenena. Ao anatin'izay ihany koa ny miaramila dia misy ny fitsipifehezana ka zay mandika lalàna sy miopefy dia misy sazy miatra tandrify amin'izay zavatra nataon'izay. Ny miaramila dia nanaraka fiofanana ary misy ny etika sy deontolojia ampianarina ato, misy ny fitsipifehezana manamarika ny zavatra rehetra amin'ny fitondran-tena, amin'ny asa tao sy amin'ny zavatra rehetra mifanaraka amin'izay. Ka ireny zavatra natao reny dia asan'izy samirery, zavatra neritreretiny sy nataon'izy samirery dia miandry isika ny fanadihadiana, miandry isika ny eo anivon'ny fitsarana hoe inona no sazy miatraika amin'ny olona izay manao asa tsy fandriam-pahalemana. Nampiarina amin'ireo miaramila enina ireo ny sazy ara-miaramila ary mbola mitoy ny fanadihadiana amin'ny maha-olo-pirenena azy ireo ho hatrany ny fanamafisana. Ny sazy miaramila aloha dia efa misy satria nanao asa izy tsy mifanaraka ao anatin'ny zavatra iainana ataon'ny tafika malagasy ary nanao asa ivela ny iraka nampanaovina azy. Dikan'izay zany sazy miaramila ho an'ireny olo ireny dia efa mandeha ary efa hisy. Ny sazy eo anivon'ny lalàna kosa dia araka ny teniko teo dia mbola miandry ny fanadihadiana dia miandry ny zavatra voakan'izay fanadihadiana. Mbola tsy fantatra hatreto ny daty sy ny fotoana hiakaran'ireo miaramila ny OPF ireo fitsarana. Ankoatr'izay ao anatin'ny fandravonana ny fehi-kevitra anatsarana ny rafitra ny tafika malagasy ny eo anivon'ny tafika malagasy amin'izao fotoana. Isan'ny teboka goavana amin'izany ny fanatsarana ny satamfehy ny folo alin-dahy izay efa tamin'ny taona 1970 raha ny fanazavana hatrany. Raha iarahantsika malala dia ny satamfehy ny folo alin-dahy na ny hoe ny statut dia efa tamin'ny taona 1970 no napetraka na ny hoe efa 30 taona lasa.
ao anatin'izay 3 taona zay a maro ny zavatra efa niova, maro ny zavatra efa nivoatra ka orinan'io assise militaire io zany a dia ho atsaraina ary ho avaozina ny sato amby feny folo alindana ny statut général de l'armée zay a ampanarahana ny ambana sy ny toe-javamisy a iaina ny firenena setonivon'izao tontolo zao. Tanjona amin'ny fandravonan-kevitra ny fampifanarahana ny sata amin'izao vaninandro misy ankehitriny izao. Vao makasika ny fikonan-doam-pirenena kosa indray ho sarotra ny manantena fa izotra araka ny tokony ho izy. Ny fitakiana fanavaozana nataon'ny vahoaka malagasy hoy Serge Zafimahova izay nanipika fa ny fanjakana no lasa manakorotana raha toka tokony andrindra sy andamina izany. Porofon'izany ny fikasana ametraka daty mitovy anokafana ny fikonan-doha ho an'ny fanjakana amin'ny volana Mey izao amin'ny daty izay anatanterahany FFKM ny zaikabe nasional ho iatrany ity mpandinika raharam-pirenena ity. Rindra tsara ny tahiriny. Zavatra efa nitranga teto amin'ny firenena ny zavamisy irosona amin'ny fikonan-doam-pirenena amin'izao fotoana saingy niova endrika kely fotsiny hoy Serge Zafimahova. Nampipetraka ny krizy tamin'ny taona 2024 izay tokony nivalona sy nilamina tamin'ny fotoana iny ny fanakisana ny FFKM hoy ny fanazavana. Malasa saina hoy ity mpandinika raharam-pirenena ity ny fametrahana ny daty iroson'ny fanjakana amin'ny fanokafana ny fikonan-doam-pirenena ifanindry amin'ny daty anaovan'ny FFKM feonambe amin'ny volana ambony io. Hoe tsara fatatsika ny zany araky ny feo mandeha amin'ny 7-20 raiky amby 20 Mey zao anao fivoriana ny FFKM de somary taitra ihany zany ny ary amin'ny fiangonana rehefa nareo hoe atsindriny ny ministerany fanavaozana ao anatin'ny fotoana io koa ny fivoriana eritreretiny atao. Inona moa ny dikan'izany rehetrarehetra zany? Tena miala tsiny fa ny FFKM efa voafaritra mialoha. Ny fanavaozana vao tamin'ny voaingana izy namoriporona n'io datina fivoriana io hoe aroso amin'ny volana Mey indray fivoriana tsy aika ho ataon'zareo amin'ny volana Jolay. Zany fomba fiasa rehetra zany manahirana, manakorotana n'ity firenena ity. Tena fanakorotana ny firenena nataony mpitondra fanjakana zany amin'izao fotoana hoe tokony mba asiana fifanajana angamba saminy ataontsika hoe sehatra lehibe na ny fanjakana na ny FFKM. Ka le izy ny FFKM efa voafaritra mialoha de atsaony ny FFKM fatana ane zany manana olona ane zareo ataoko ty misy taleny ao anatin'io ministère eo ne olon'ny FFKM. Donc ny daty rehetrarehetra ny FFKM zany fatany. Fananina zany tengenana amin'ny daty fivoriana FFKM ny fivoriana tiany ministère amin'ny fanavaozana atao. Zany rehetrarehetra zany mametraka olana mihitsy zany ao niveau an'ny firenena. Ray aman-dreny am-panano eo anivony FFKM ka rehefa tsy omena andraikitra dia manaja ny maha-olon-dehibe azy ireo ho iatrany ny fanazavana. Tsy midika nefa izany fa angina ny FFKM rehefa tsy nomena andraikitra. Ny FFKM ihany manko no anotokana manana rafitra hatreny anivon'ny fokotany hoy ny fanamafisana. Misy kajy politika mandeha toy ny tamin'ny taona 2024 eto amin'ny firenena hoy ihany Serge Zafimahova. Amin'ny mampaminany ny ray aman-dreniny FFKM de tsy maintsy mijoro izy mangataka ny mpino kristianina hoe mijoro hoe hijery ny raharam-pirenena. Raha jerevantsika ny amin'izao fotoana izao ny toritena any am-piangonana rehefa alahady de mandeha amin'izay lafin'izay. Ny tiana resahana zany de zao hoe ny FFKM rery manana rafitra mandrakotra ny firenena ao anivon'ny fokotany. Tsy misy rafitra tonga amin'izany eo. De ny olana lehibe ankehitriny koa de hoe fanjakana anendriny le filoham-pokotany. Zany ane olana daholo zany. De rehefa avy eo hoe ka io rehefa tonga le concertation nationale de afaka manapaka indray ny concertation hoe olona fidina. Fa ngaty fiainam-pirenena ity kilalao tsy kilalao le fiainam-pirenena ka hoe ministère de l'intérieur manao an'izay saim-patana. Fa inona zany ty firenena ity firenena barova izy ity. Zay ne zany le olana lehibe misy zany ankehitriny eto amin'ny firenentsika. Raha ny angom-baovao moa dia tsy maintsy isy ny fanapahana ho raisiny eo anivon'ny FFKM mandritra io feonambe io. Andrasana arak'izany ny toyiny.
Fa velim-panahina ireo firaisamonim-pirenena sy ireo fikambanana tanora maro eto Madagasikara manoloana ny toedra raha-pirenena. Raha ny teny mita avy amin'izy ireo tamin'ity androany ity enim-bolana izao no nahazahoany fitondrana izao fahefana izao saingy tsy hita soritra ny fanavaozana ho an'ny fomba fiasa sy ny rafitra fitantanan-draharaha afa-tsy any anaty kabary tsara lahatra izay zara raha tanteraka hoy ny fanazavany ny antsipriana izay eo amin'ny rindran-tsary ny tahiriny eny. Tsy mazava ny lalan-kizoran'ny tetezamita ho an'ny fanavaozana fa tsapatsapa miainga amin'ny fanapahan-kevitra tsy misy tenerana sy mangarahara no manjaka hoy ny firaisamonim-pirenena. Fanomezana vahana ny olona sy ny rafitra efa tsy nahitam-bokany ka mampihitsoka ny firenena ao anatin'ny fahantrana lalina ka boraraka amin'ny fananam-bahoaka amin'ny iraka misy fandaninana miompampana tsy fangaraharana amin'ny fitantanana manome vanany kolikoly isan'ambaratongany tsy hitondra valiny ireo no zava-misy hoy ny firaisamonim-pirenena tsy nitsitsy fitenenana. Ankoatr'izay misy fiamorana ny fahalalana maneho hevitra sy manao fihetsiketsehana ary miverina ny faneriterenana ny faneho-kevitra sy ny raha-matahora ary koa ny fisamborana tsy ara-drariny sy tsy ara-dalàna anireo tsy mitovy hevitra na manan-kiana ho hiatrany ny firaisamonim-pirenena. Eo koa ny fiverenan'ny fieveran'ny mpitondran'ny tena ny Omesi izay manosika any amin'ny fitondrana tsy refesy mandidy ho hiatrany ny fanambarana. Arak'izany manamafy ny fitakiana amin'ny anatanterana aingana ny fikonan-doha savaranonando na pré-concertation ireo OSC sy ireo volondra tanora mba andrafetana miaraka ny satany tetezamita ho an'ny fanavaozana izay ampiato ny lalam-pandrenana ankehitriny ka amaritana ny lalam-baovao izorana. Izay no fomba ampiato ireo rafitra misy kanefa tsy nahitam-bokany toy ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana, ny anteny miera-pirenena, ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana. Ankoatr'izay dia nambaran'izy ireo ihany koa fa omena laharam-pahamehana andray andraikitra avy hatrany amin'ny fanavaozana ny tanora ka farafahakeliny 300 no anjaran'ny tanora amin'ireo rafitra vaovao mandritra ny tetezamita io izay noraisina ohatra amin'izany ny anteny miaran'ny tetezamita ho an'ny fanavaozana. Goavana fa tsy kely hoy ny fanambarana ny fanavaozana ny lalàna sy ny rafitra mikarakara ny fifidianana dia ny HCC sy ny CENI. Ankoatr'ireo ny tena ady amin'ny kolikoly miainga amin'ny fomba fiasa mangarahara sy ny tamberina andraikitra, ny fandaniana ireo lalàna azahoana antontam-baovao mpanjakana, ny fiarovana ireo mpiaro ny zon'olombelona sy ireo mpisitona lakolosy. Eo ihany koa ny fanaovana tatitra ara-potoana ny fandaniana ny volam-bahoaka ka modely mitarika izany ny eo anivo ny fiadidinana fanavaozana. Nilaza ny teo anivon'ny OSC sy ny fikambanana tanora tamin'ity fanambarana ity fatakina ny fampiarana ny fitsinjara-pahefana tena izy ka isan'izany ny fampiakarana ny teti-bola omena sy tantaniny ireo fitantanana eny ifotony toy ny commune mba ahafana mamaly ny filana eny ifotony. Mampatsiahy ny firaisamonim-pirenena fa raha mpitondra vonina anao ny rariny sy ny hitsiny dia ampitsahatra ny rafitra izay efa namotika ny firenena ary nampahantra ny vahoaka malagasy. Fa isan'ireo tanora niona tamin'ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta ireo tanora avy an'ny Nosbe Elville fotoana izay nanehoan'izy ireo ny olana sy ny etaetany. Afa-po tamin'ny fionana tamin'ny lehiben'ny gouvernemanta ny fikambanana tanora avy an'ny Nosbe Elville ireo raha ny faneho-kevitra fionana izay ny farana tamin'ny fifanarahana iombonana. Narisisy Karazafy sy mbola avatsara no mitatitra ny antsipriana izay. Ny fantoka betsaka tamin'ny fifanakaloza-kevitra misokatra amin'ny fametrahana vahaolana manoloana ireo olana manodidina ny zava-misy eto amin'ny firenena ny fionana teo amin'ireo tanora sy ny praiminisitra ny farany herinandro teo fotoana nanehoan'ireo tanora ny etaetany tamin'ny lehiben'ny gouvernemanta no mafisin'izy ireo fa ilaina ny fiainoana sy ny fifandraisana anjara ny tanora mivantana amin'ny fanapahan-kevitra raisina ho an'ny firenena. Anisan'ny lohahevitra nodinihana ny tolom-bahoaka sy ny mazava-dehibe ny fanajana ireo fifanarahana ny fanaovana tamin'izany fotoana izany nambaran'ireo tanora fa mila maka sy mandray lesona tamin'ny lasa isika mba hisorohana ny tsy fahombiazana miverimberina. Maro lafima no hevitry nandeha tao raha aseho amin'ny endrika kisarisary tatitry ny vahoaka mihitsy nisy olo vava vahoaka ny tanora zay tonga nasaigny avy any amin'ny faritry ny eto Antananarivo samby nilaza ny marary aminazy de ny nenosy be manokana moa vao tamin'ny marenany ihany zany agnatrika izy tamin'ny primature zay mirakitra ny tatitry ny fikambana. Ino man ny agnosy be afa-tsy le RFT agnisan'ny namparary zay saika androasagna vahoaka jiaby zany no ny fitondrana teo aloha dia agnisan'ny namafisinay tagnatin'ny tatitry zay nataonay zany zigny
dia fagnampin'izay koa moa miresaka foana amin'ilay tolom-bahoaka zay atao mba hanomezana hery ny mpitologno tokony jerevana akaiky foana mpandray anjara amin'ny tologno fa tsy hoe rehefa vita tologno ambela iry amin'ny sisiny ary ny atao ary ny fifanakaloza-kevitra dia ny fanarahana ny andrafetana fifanarahana izay mamaritra ireo teboka iombonana sy ny fanoloran-tena avy amin'ny andaniny sy ny ankilany omaly moa ny fikambanana FFHN Nosy Belleville no nanatitra izany tena anivon'ny primature no mafisin'ireo solontenan'ny tanora ao anatin'izany protocole d'accord izany ny fitakiana ny fisokafana bebe kokoa amin'ny fanjakana indrindra eo amin'ny lafin'ny fitantanana sy ny fifandraisana amin'ny olom-pirenena no tsindrin'izy ireo ihany koa ny mazava-dehibe ny mangarahara sy ny fandraisana andraikitra amin'ny fanatanterahana ireo fanapahan-kevitra raisiny. Vaovao avy ao amin'ny distrikany Tsoromandidy kosa indray dia nidina Andalambe ireo mpitondra bajaji tao Tsoromandidy omaly no ny olana efa nisy teo amin'ny mpitantana ny commune sy ireo mpisehatra amin'ny fitaterana ao antoerana. Mitaky ny fanesorana ny préfet Tsoromandidy sy ny fametrapelan'ny ben'ny tanàna ireo mpanao fihetsiketsehana nandritra izany ankoatra izay dia isany nanamafy ny tolona izay nataon'ireto mpanao fihetsiketsehana ireto ny sasany tamin'ireo mpanolontsaina ny tanàna tantely MBS ny Tsoromandidy no mitatitra izay vaovao izay eo amin'ny rindran-tsariny mbola avatsara. Ny afara tamin'ny fanonganana ny ben'ny tanàna sy ny préfet ny fitokonana nataon'ireo mpisehatra amin'ny fitanterana bajaja teto Tsoromandidy renivohitra omaly alatsinainy fa 7 ny volana aprily 2024. Nanomboka ny sabotsy 5 aprily teo no efa tsy nilamina ny teo amin'ny mpandraraha-pitanterana posy sy ny bajaja teto Tsoromandidy renivohitra. Tsy nanaiky ny sy ny fitanterana bajaja ireo mpisehatra amin'ny fitanterana posy ka nanao fitokonana. Etsy andaniny mitaky ny anokafana mazava ny lalana ahafahan'izy ireo miasa kosa ny bajaja. Bajaja tompoko ny amoana lisansa provisoire fa lao zahay tonga dia manao atao farany ary ianao mialafa tsy enainay. Efa nisy ny fiaonan'ny andaniny sy ny ankilany tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana fa samy tsy nahafa-po azy ireo izany. Zany conseil de commune urbaine lanim-bahoaka ny tena ba sy betanana nefa tsy miara izay samy lanim-bahoaka dia aloha miara mijanona za zahay fa zay dia diavina tsy mirarahana iza fanapakevaten'ny président eo fa tsy miasa saina mombanay iza ka raha tsy miasa saina iza tsy pahana fanapakevitra io rehefa tsy pahana tsy pahana tiktika miala kosa hoe transport lava plus ampo miala tsekeko misy ny azany a fanao politika talohany a tsekeko zany zana vavabasy a sy mitifany tsy matahotra fa rehefa hoe tsy fanaka dia hoe famtanana Tsoromandidy dia tsy fahaizana amin'ny tantana sy ny tamberina ndraiky taro fivarotana fananam-bahoaka isan'izany ny tany-panjakana aiza daholo ny tany-panjakana ny réserve foncier eto Bongolava eto Tsoromandidy renivohitra anika any amin'ny Tsoromandidy fiainana no mitady anangana université ny Tsoromandidy renivohitra any amin'ny tanin'olona fa ny tany-panjakana efa lafo daholo isa miraitsikomakoma amin'izany ny préfet sy ny maire sy ny tsara misy zany ary jereo tsara be dia be ny vola miditra rehefa ndray mijery fotsiny a misy poto be dia be mitsangana eny amin'ny sisin-dalana aiza ny volany reny poto reny aiza ny volany reny aiza ny volany pilone no tapahany conseiller ve hoe otinona ny vola miditra sy mekeny commune voraisina ka sy fitantanana an'ireny zavatra eny. Ankoatra ny fihetsiketsehana natao dia teo koa ny fanehoan-kevitra tamin'ny ranty tao anatin'ny tambajotran-tserasera. Saika nisy hatramin'ny fifandonana fifamaliana hatramin'ny Antsiady teny Andalambe izany. Vovô makasika ny tetikasa Varamada izay bazy toliara teo aloha kosa dia tsy nisy fifanarahana no siniavy ny fitondrana fanavaozana anaiky ny tetikasa Varamada hitrandraka ao Toliara
hoy ny fanamafisisa ny filohan'ny antokotrokafo tamin'ity androany ity. Nisy tokoa ny fionana tamin'ny filohan'ny fanavozana saingy tsy nisy ny fanambazana vola araka ny vaovao izay niely hoy ny fanazavany. Tsy miova amin'ny fotokeviny ny antoko raha mahakasika io tetikasa io hoy atrany iely arabe vahiny. Ny antsiprian'izay eo amin'ny rindrantsariny tahiriny aina. Tsy mozanita na terrara no ola ny vahoaka malagasy izao fa ny fampitomboana ny famokarana, ny sakafo hohanina, ny vidim-piainana andavanandro. Noho izany, tsy azo heverina velively ny anekena ny fikasan'ny gouvernemanta amerikanina anindry ny fitondram-panjakana malagasy ka anaiky ny fitrandrahana kasainy varamada atao ao Toliara. Olona maro no mivelona amin'ireo toerana itrandrahana toy ny Mikea, ny Zanadriaka ary ny Maskoro ka tsy azo ekena ny famotenan'ny fiainan'ireo malagasy mpiray tandrazana ireo noho ny tombontsoa manokany firenena amerikanina ho ihany ny filohan'ny antoko otrikafo. Filana zao eto amin'izao tontolo zao sakafo, rano, fanafody. Zay zao aloha ny zavatra tena ilaina eto amin'izao tontolo zao. Sakafo manana tanitsika, rano ny atsika very fotsiny. Nitsika mbola manana an'ireo alatsika rehetra zay tokony ampitombotsika. Zany no problema amin'izao fotoana zao satria na ny ampahany betsaka amin'ny sakafo hohanitsika na ny vary ary mbola afaratsika. Ahoana no afahantsika amanena ny fanafaratsika vary mba hitondratsika makany amin'ilay fanafoanana mihitsy ny fanafaratsika vary. Mila mametraka an'izany politika zany tsika, zany zao no maiky fa tsy hoe ny amerikanina mitady matière première mona zita ilmenita icrée guerre eran'izao tontolo zao sy anodonan'ny industrie d'armes ny anodinany ny toekareny dia tsika nanaovana pression dia anaiky izay tsika tsy mona zita zao ny problema. Paritaka fa nisy fampiatsona azy ireo nataon'ny filohan'ny fanavozana ka nanambatambazana vola be mba anaiky ity tetikasa ity hoy ny filohan'ny antokotrikafo. Raha ny zava-misy hoy izy dia ny gouvernemanta amerikanina no manao ny fomba rehetra mba anekena ny andehanany io tetikasa io. Zavatra nisy ny fifampiresahanay sy ny filoha ary nisy vavolombelo zany filohan'ny fanavozana dia ny filazany ny tsy fanekeny an'ilay pression ataon'ny amerikanina. Ny filazany ihany koa ny fikasany ny gouvernement amerikanina hoe ampiantso anambitamby an'ilay anarana efatra fantatra hoe manohatra an'ilay tetikasa varamada eto Madagasikara mitarika ny fanoherana moa zany dia anatin'izany ny tena dia entina ho an'ny Washington dia horesena lahatra ampisehoana ny fomba hitrandrahan'ny amerikanina ny monazita ny ilmenita ny terara ny aminy mazava moa zany le valiteny ho an'ny amerikanina. Zany tenako manokana hoe manamasy fa na tsy hitany Washington mandrakizay ary tsy andeha anaiky na andeha ho an'ny mihitsy horesena lahatra ny amin'ny varamada. Tsy misy afa-tsy ny famokarana anatiny no analan'ny Madagasikara eo ambany vahony ireo firenena goavana hoy hatrany ny fanazavana. Mila mametraka politika mazava amin'izany ny firenena hoy ny fanamafisana. Raha iresaka ohatra zao tsika nge tsy mihoatra ny 30% ny tany tokony ho volena eto amintsika ny voatrandraka BDB zany 30% resahako zany. Inona ny manakana atsika tsy mbola vola politika hitrandrahantsika ny tany midadasika eto amintsika io avadika ny tany afaka ambolena. Ny ranontsika 1 million de mètres cubes par seconde ny verena an-dranomasina. Tsika nefa manana problema na rano sy ny jiro anatin'io. Apetrao ny politika makasika an'izany ny fehezantsika ny rano, ny faritra-dranomasitsika, ny hazan-dranotsika dia azadino fa very Madagasikara mididina 1 milliard d'euros isa-taona vokatry ny fifanarahana tsy mety ny fanaovana tamin'ny Union Européenne tamin'ny accord de pêche. Raha tsy resaka afatr'ireo telo ireo fotsiny, inona ny manakana atsika tsy exploiter an'ireo zavatra ananatsika ireo fa ny mamaika atsika dia hoe ny sasany mampidikizo an'ilay firenena dia hoe mila mitrandrana ny minina tsika mba ahafahana mampandroso. Tsy andrositsika mihitsy tsika raha tsy mitratra misy firenena firy manana rena fa tsy mitrandraka ny eo any na ny amerikanina io range manana réserve BDB fa maninona ny azy tsy trandrahana fa tsika ny forcé. Tsy miova ary tsy ampiova ny fotokevitra ny joron'ny antokotrikafo hatramin'izay ny mampanolotsaina teknika ny filohan'ny fanavozana ny filohan'ny antokotrikafo hoy hatrany ny fanazavana. Mazava ny hevitry ny antoko na Toliara Saints na Basy Toliara na Varamada dia tsy azo ekena ny fitrandrahana satria amono ireo mpitandrazana hoy ny fanamafisana.
Vaovao avy any amin'ny distrikany Manoro kosa indray miantso ny fitondrana fanavozana ireo taranaky ny tompotany sy ireo ponina ao amin'ny fokotany Ambodimanga commune Ambinandrano ao anatin'ny distrikany Manoro. Manoloana ny bodongerona ataon'ireo teratany sinoa anao fitrandrahana volamena amin'ny tany fivelomany izy ireo. Raha ny vaovao azo dia misy tompon'andraiky mpanjakana teo aloha sy solombavambahoaka no voatonontonona ao ambadiky ny fanomezan-dalana ananany ahafahan'ireo vahiny ka mahatsiaro ho voatsindry azo lena ireo ponina any antoerana amin'ity fitrandrahana ity. Ny antsiprian'izay eo amin'ny rindran-tsariny tahiriny ana atranty. Manamafy ny antso efa nataony ireo ponina ao amin'ny fokotany Ambodimangan'ilay ao anatin'ny commune Ambinandrano distrikany Manoro tsy manaiky ny fikasana akanany tany ny ponina itrandrahana volamena izay tsy nisy fampirana. Toerana misy fasandrazana sy fivelomana kanefa kasain'ireo teratany vahiny sinoa itrandrahana volamena ankeriny miaraka amin'ireo fitaovana vaventy ho ireo ponina. Indrindra fa ny toerana misy fasy Sangambato dia tiana izany izahay aketo mba sy hisiana izany fitrandrahana izany dia mangavy ny fitondram-panjakana mitetezamita ankehitriny tegnanay mba hanakana izany fitrandrahana izany amin'ny toerana Ambodimanga ny Lemahergy commune Ambinandrano distrikany Manoro. Ambodimanga voalohany io zany toerana misy ny fasana aketo. Eto aby ny zafirazana rehetra miara-menampiainana izany ankehitriny izao. Mbola tsy voafaritra mazava atreto ny tena velarantany kasain'ireo teratany vahiny itrandrahana volamena ao antoerany. Saingy raha ny vaovao azo avy any antoerany dia toerana efa vita borina sy manana titra no kasaina anaovan'izany fitrandrahana izany. Tsy nisy fampiarana tamin'ny tompotany atreto saingy ireo fitaovana anatanterana ny fitrandrahana tonga tao Manoro no nanaitra ireo ponina. Marina moa fitanana any Ambodimanga io dia tanàna titre borné amin'olona 4 ary efa nahazo ny certificat d'immatriculation et de situation juridique tamin'ny 31 janvier 1947. Tany efa vita sécurisation foncière io zany. Ka miroso zany ireo olona reo anao fitrandrahana io nefa tsy misy consentement avy amin'ny taranak'ireo tompotany zany. Koa eto izay dia manao antsoavo amin'ny fitondrana mahefa mba hijery akaiky io fitrandrahana izay ataon'ny sinoa izay mitondra ny permis free dossal izay ho ataony ao anatin'ny fokotany Ambodimanga voalohany na hoe Ambodimanga Lemahery io fa tsy manaraka ny norme, tsy manaraka ny conformité na exploitation minière zany io satria tsy misy ny étude d'impact environnemental mo koa tsy misy ny cahier des charges eo anivon'ny commune rurale Ambinandrano ary ny numéran'ny commune Ambinandrano izay mivoaka avy ao anatin'io fokotany Ambodimanga io koa dia tsy manaiky an'io fitrandrahana io izy zany. Ka eto zany izay dia manao antsoavo mamerina ny fitarainanay eo anivon'ny direction ny mine aty Atsinanana, eo anivon'ny ministère ny mine, eo anivon'ny ministère ny tontolo iainana. Tsy nisy ampandraharaha amin'ny sanan'ny fitrandrahana aren'ankibony tany ihany na ny ministère ny tontolo iainana ihany koa no voakasika amin'ny tirara ity fa eo ihany koa ny ministère ny asa vaventy hoy ny fanamafisana. Nisy engin izay efa najanona tao Manoro zany satria andeha hampiasa n'iny lalana iny zany izay lalana hita fa efa simba sy tena ratsy dia ratsy zany dia efa nisy ny fanakana n'io engin io noho izy izay tsy manara-dalana izay dia nefa zany zao gaga ihany izay efa mbola lasa ihany ny engin tsy hay hoe inona iza no nanome autorisation anazy nankany fa amin'izao fotoana iresahantsika izao dia efa tsy ao Manoro ireo engin ireo fa andeha hanohy ny fitrandrahana izay efa noeritreretiny ho atao anatin'ny fokotany Ambodimanga voalohany. Koa eto izay dia mamerina fa tsy ekenay ary mbola tsy nahazo consentement taminay taranaky ny tompotany 4 zany io fitrandrahana izay ho ataondry zareo ao Ambodimanga ny Lemahery io. Raha ny fanadiadiana misy tompon'andraikitra teo aloha sy anarana solombavambahoaka voatonontonona ao ambadiky ny fanomezana fahazahoan-dalana itrandraka ho an'ireo teratany sinoa ao amin'ity fokotany ity. Manoloana izany dia mitodika amin'ny fitondram-panjakana ireo taranaka tompotany sy ny ponina ao Ambodimangan'ilay
ao anatin'ny commune Ambinandrano district ny Manoro andrasana ny fivoaram-baovao. Andrasantsika ny toy izay vaovao rehetrarehetra izay fa lafim-baovao afa-tanteraka kosa malagasy sy fikambanana fito mianada ny sinitolona momba ny zon'olombelona ny rariny ny fanjakana tsara tantana ary ny firindrana ara-sosialy no nakasitany vondrona européenne ka notolorana ny prix Schumann. Tsy teny feteny foana ireo soatavana ireo fa misy asa mivantana miantraika amin'ireo marefo ametrana ny fitokisana amin'ireo olom-pirenena sy ireo androm-panjakana koy ny masoivo ny vondrona européenne eto amintsika Roland Kobia. Ketakandrina Rafitson pitolona amin'ny ady amin'ny kolokolo sy ny fampanjakana ny mangarahara kembarana vela mitolona ho amin'ny momba ny zo ara-pananana ny fanabeazana miaty Luc Razana John mpanatontosa sary mihetsika manome feo ny zava-misy ara-sosialianana rajery mpitendry valihy ary manome lanja ny mozika malagasy eo amin'ny setra iraisam-pirenena ary rabary mpanoratra sady dokotera manome lanja ny ady amin'ny herisetra ara-pananana amin'ny alalan'ireo sanganasany. Rivonal Razafson mpanao gazety scientifika niavaka tamin'ireo lahatsoratra nosoratany ny voy ny fiarovana tontolo iainana sy ny fiovavany ny toetrandro ary ny fikambanana ikala STEM izay fikambanana manome sehatra ny tanora sy ny vehivavy hitodika amin'ny siansa. Ireo nahazo ny loka na ny prix Schumann avy amin'ny vondrona européenne tamin'ny ity taona ity. Ankoatra azy ireo dia nahazo mention spéciale ny tanora malagasy manoloana ny hetsika sivika natao satria nanampy betsaka tamin'ny fametrahana ny demokrasia ny rariny ary ireo zo fototra ny hetsika nataon'ireo tanora ireo. Nitrangana disadisa teo anivo ny sampino silamo ny amarena teo teny amin'ny sekoly jery tsy 700 hektara andrefana ka ny afara tamin'ny fanesorana ankeriny any Bisoary Saïd Arsène teo anivo ny sekoly izany. Mifandray mivantana amin'ny fifandirana eo amin'ny fitariana ny fikambanana silamo malagasy ity raray ity izay efa niteraka fizarazarana sy fienjanana teo amin'ny andaniny miaradia amin'ny Bisoary Saïd Arsène ary ankilany miaraka amin'ny Abdoul Adi. Niakatra fitsaran'androany ny raharaha mikasika ny fikambanana izay ny fanenjana an'izy rola ireo. Narsesy karazavy sy mbola avatsara no mitatitra ny antsiprian'izay. Androany tokony ho tamin'ny valora maraina teto amin'ny sekoly jery 67 hektara andrefana no nisehoany ireny tranga ireny ny enjandrony tady eo amin'ireo sampino silamo ankilany misy ireo andian-dehilahy milaza fa tsy manaiky ny tantana ny Bisoary Saïd Arsène ny sekoly jery intsony ka antony batany izy ireo azy ankeriny ny maraina teo raha ny fanazavana efa elany natao ny antana tohatra anesorana ny Bisoary teo anivon'ny sekoly sy ny nanesorana azy tsy ho filohan'ny fikambanana FSM intsony manana filoroa amin'izao fotoana ny FSM ankilany ny fikambanan'ny silamo malagasy atarian'ny Bisoary Saïd Arsène ary andaniny ny fikambanana silamo malagasy miaraka amin'ny Sheikh Abdouladi. Zay zavatra zay satria za io tonga handamina fa tsy tonga hanakontana ny nangalana anazy eo mba tsy hisiny zay anjaranjareo mako zay any anjareo fa imazony silamo mahatonga anay miady miala tany nareo fa havaozinay ty fikambanana silamo malagasy ty ijoro zahay an'izao hanavao am'izay olo marina tokoa no mbaoka hitantana an'ity FSM fikambanana silamo malagasy ty eo zany tsika zao satria zay no eritreritra anay fa ivavahana amin'Allah fa izy no mandahatsa zavatra rehetra zahay zany tsy maintsy mandamina eka aloha alamina aloha ny zavatra nikorontana zay tsika vo mandray an'izay fanapahan-kevitra zay.
azo everina ny famerenana ny fifidianana izay ho filohan'ny FSM ho ireo mpino mba handravonana izao korotana izao araka ny fanazavana ny solotena ny ireo mpino silamo nanala ny abosoary teo anivon'ny sekoly androany dia vokatry ny fanaovany abosoary politika no nampitroatra ny mpino tahaka izao. Nagnaraka procédure mazava tsara zahay hanalana anazy teo misy wisena angalana anazy teo hiala angalana anazy amin'ny l'école io voalohany indrindra ny zavatra mampanaelo ny jamady ity tam fitondrana Andira Rajoely izy tam fitondrana teo taloha teo ankaiky le fitondrana izy nanoana ny député Augustin Andriamananoro nataony kize io ao ny kize ao hitanareo ao le mienta sisa mbola sisa ao ambadika ao ny t-shirt lambahoany nanavana ny kize io manahelo zahay jamana nanavana an'io kize satria tsy natokana ho kize io tsy natokana ho mpanao politique no tafiditra amin'io ao de niteny anazy zahay niteny anazy zahay monsieur le président satria niajainy izy satria izy ray mandreny monsieur le président aoka président mba tsy ataonao kize ty zay olo sahy miteny anazy ohatran'izany de gadrainy angalany police. Ankilany nanambary abosoary Saïd Arsène fandianjolano tonga nanakorotana azy teny amin'ny toeram-piasany ary noavin'ireo mpianatra no nompitehina nisy mpitandro ny filaminana tonga tetỳ an-toerana saingy nambarany fa tsy nandray ny fepetra mifanandrify manoloana ny korotana anisy. Ankoatra izay dia tokony nandray karama ireo mpampianatra miasa androany kanefa tsy totoso zany noho izao korotana izao. Ny andiajola izay ny ankamaroany aloha mialatsiny dia avanatsimo no ny tsofoka atao anatin'ny enceinte-ny école anatin'ny zaza mianatra dia ny kidnappendreo mihitsy le zaza tsy mahazo mivoaka ao. Ny mampalahelo dia ny mpitandro filaminana dia mijery fotsiny amin'ny zavamisy misy koa osia tsy mitondra taratasy maradalana azy mahosy azy. Tena mampalahelo zany amin'ny lafiny fandriampahalemana eto amintsika Madagasikara. Dia potipotika ny sekoly ny ankizy mianatra zao namanoka zao tsy fantatra hoe ny ankizy anatin'ny roa volana sisa. Misy ny ankizy maka fanadinanao dia ahoana ny ankizy ireo androany tokony fandraisaka mpampianatra dia ahoana ny rehetrarehetra zay. Fa ny mampalahelo tsy ino fa le zo fototra ny ankizy mihitsy zany no potena eto amintsika Madagasikara zay no mampalahelo amin'ny mampabe ny tenako. Namafisy ny abosoary fampisoloky ny Sheikh Abdoulady izay voalaza fa minima anakorotana ny filoana silamo amin'izao fotoana efa maro ny fanazavana ny volan'ny fikambanana nalainy olona io tamin'ny mpiara-miombonantoka ka tsy anaiky hatramin'ny farany tenany ary manao antso amin'ny fitondram-panjakana mba hampanaja ny mahatanotandalana ny Madagasikara. Dia ijery ny tena marina atanatin'ny raharaha io fa tena mitazona zay hatramin'ny farany ny fisandohana sy ny osika nataony Abdoulady amin'ny ty fikambanana izay miany folana silamo eto Madagasikara ty. Ny nantony torinay dia mazava be satria izy dia misandoka ho filohan'ny fikambanana manao fifanarahana amin'ny mpiara-miombonantoka manao fivorena amin'ny fikambanana ary izy mihitsy mandeha mandrava ny fananany fikambanana rehetra manera Madagasikara. Inandray zany no mbola andrasana osika ataony amin'ny fikambanana dika zany mitazona azy hatramin'ny farany zay no ny fitadiavan'ny fandriamana sy filaminana eto tandalana ny Madagasikara mba aloha hiatra ny lalàna amin'olona izay manao ratsy tsy ankanavaka eto. Nisy moa ireo ray aman-dreny tonga nakanjanany tetỳ amin'ny sekoly atao ary ny tranga izay niseho. Tia zany dia namena zareo midira hody maka mpianatra tsy nasendreo olana sisy mianatra ao dia milalao fotsiny le ankizy sisy mpianatra miteneny teo hoe mpianatra ho sy zahay ho sy mikotabagny mpianatra mpanjanaka anareo afaka alainareo mpianatra hody mianatra ihany zay niteneniner zareo teo alako mpiasa ty amin'ny greve beka sisy fianarana hiditra sony eo fa leo aloha alaina ny zanategna zay nangalako izanako aloha. Ankilany nanamafy ny fiambenana ny sekoly ireo andian-dehilahy silamo maro nanomboka ny atoandro teo ary nanamafy fa ho fiarovana ny endriky ny silamo no antony ijoroan'izy ireo
ary an-daniny nanamafy abosoary fa tsy maintsy arovana ny sekoly ary mila miverina mianatra ireo mpianatra satria misy amin'izy ireo ny anala fanadina mpanjakana niakatra fitsarana androany moa ny raharaha mifandraika amin'ny vatana amin'ny tidisadisa eo anivon'ny mpino silamo ity ary samby tonga teny anivon'ny fitsarana nosy izy ireo lahy lehibe samby pitarika ny fikambanana silamo ireo andrasana araka izany ny toy ny raharaha. Tontolo ny fanabeazana ho fanatsarana sehatry ny fampianarana eto amin'ny firenena dia natomboka androany. Ny fakan-kevitra eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ikaroana vahaolana maritra mikasika ny olana fototra sidray ny sehatry ny fampianarana. Ambany ny kalitaon'ny fampianarana ho an'ny zaza malagasy ka mila jerena maika raha ny fanazavana nomeny ny tompona andraikitra. Narcisy Karazafy sy ny Artanjona no mitatitra ny Antsipriana izay. Ambany kalitaon'ny fampianarana eto Madagasikara tsy mitsaha mitombo ireo mpianatra miala andaharana tsy ampy na tsy mananatrekefy ireo mpampianatra sasany santonany amin'ireo olana eo amin'ny sehatry ny fanabeazana eto amintsika ireo misy fetraikany amin'ny fianaran-jaza malagasy koa ny fahatapahan'ny fianarana vokatry ny rivodoza izay manelingelina matetika ny taom-pianarana noho izany dia ilaina ny fanatsarana andrafitra sy ny fanohanana ireo ray aman-dreny ary koa ny fanatsarana ny tolotra eny an-tsekoly io ny fanazavana. Zavatra voalohany aloha dia fanasarana andrafitra satria matoa misy ilay hoe mpianatra miala andaharana misy ilay hoe ray aman-dreny mbola tsy tena afaka mampianatra ny zanany dia mila amboarina izay rafitra zay. Ny ministera dia efa manao cantine scolaire be dia be any amin'ireo faritra iverina hoe relatsiny amin'ny teny baiko vulnérable any amin'ilay toerana tena visy ny fahafahan'ny ray aman-dreny mandefa ny mpianany any am-pianarana no le fahasarana maro isan-karazana dia asiana cantine scolaire eo mba hahafahan'ilay mpianatra voalohany aloha mba misakafo dia rehefa misakafo izy efa azo lazaina hoe efa famporosena sahady ho anazy amozy ilay sekoly zay zay lafiny ray eo amin'ilay lozavozanahary zay sy haisika ialana tsy maintsy mandeha foana lozavozanahary fa saingy mametraka paika kosa amin'ny ministera hoe karazana résilience ao anatiny hoe tsy maintsy misy ny fanaovana cours de rattrapage ohatra raha misy fatapahan'ny fianarana. Manoloana izany natomboka ny fakan-kevitra eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny jerena manokana ny olan'ny mpianatra sy ny mpampianatra ary ny fitaovana ampiasaina ny anivon'ny sekoly eo ihany koa ny fanavaozana ny fandaharam-pianarana mba hifanaraka amin'ny zava-misy mbola hisy fakan-kevitra hafa iarahana amin'ireo ministera misana ny fampianarana mba hitadiavana vahaolana maharitra raha ny fanazavana trano. Pejy ny fahasalamana kosa indray manoloana ny fiparitahan'ny valanaretina Mpox sy ny Covid-19 zava-dehibe ny fanajana ny fahadiovana sy ireo fitaovana mikasika ny fahadiovana ho fanajana ny fepetra ara-pahasalamana. Ankoatra ny fanasana tanana fihetsika maro no azo atao isoroana ny fiparitahan'ny valanaretina. Ezaka mila atao arak'izany ny fanamorana ny fahazahoan'ny tokantrano tsirairay sy ny mpandraharaha vokatra manaraka ny fenitra sy ara-pahasalamana. Etsika misokatra ho an'ny rehetra izay mampivondrona orinasa sy mpisehatra eo amin'ny sehatry ny fahadiovana sy ny anatsarana ny foara prohygiène sy cosmétique izay ho tanteraina ny 30 avrily ka hatramin'ny 2 Mai 2024 ao amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina. Maresaka iraisam-pirenena ny eo tamin'ny Filorosianina Vladimir Poutine ny ministry ny raharaham-bahiny iraniana Abbas Araghchi. Nandritra izany dia niderany fitiavatany razana naseho ny vahoaka iraniana ny filo Vladimir Poutine. Izany Rosia atao faran'izay aingana ny fanampina ao amin'ny faritry Moyen-Orient ho hiatrany ny filo rosiana nandritra ity fionana ity. Ny Antsipriana izay. Naneo ny fanohanan'ny vahoaka iraniana amin'ny fanoheran'izy ireo nitsindry ataon'ny Etazonia ny filoha rosiana. Maneo ny herim-po ny fahavononany hiary ny fahaleovantena ny vahoaka iraniana hoy Poutine izay nanamafy fa tokony hazaina ny safidin'ny firenena tsirairay ary tsy tokony hisy ny fitsapahana avy any ivelany. Manohana ny vahaolana amin'ny alalan'ny diplomasia Rosia fa tsy amin'ny alalan'ny tsindry na sazy ara-toe-karena ary tsy maintsy mijoro amin'ny fitsipika ny fahaleovantenan'ny firenena iray sy ny tsy fitsapahana amin'ny raharaha-pirenena anatiny hoy ny fanamafisana. Mifototra amin'ny fanakanana ny fandaharana asa nokleary iraniana ny sazy ara-toe-karena napetraky ny tandrefana. Mifototra amin'ny fanakanana ny fandaharana asa nokleary iraniana ny sazy ara-toe-karena napetraky ny tandrefana ary ny ady any Moyen-Orient ankehitriny ny fifanolanana misy amin'ny Iran sy Etazonia.
efa ela no tsy faly tamin'ny États-Unis Rosia manoloana ny fifandraisany amin'ny tandrefana indrindra taorian'ny zava-misy eo amin'ny Ukraine izay nampitombo ny fienjanana ara-politika sy ara-miaramila maneran-tany. Nandritra ny dinika tonga dia nanamafy ny fiarah-miasany amin'ny Iran i Rosia na eo amin'ny sehatra ara-tafika izany na ara-toekarena indrindra ny ara-stratezika. Everina ho ray amin'ireo singa hanova ny fifandajan-kery eran-tany io fifamatoran'ny Rosia sy Iran io satria samy mikendry ny hanohitra ny tsindry ataon'ny États-Unis sy ireo mpiara-dia aminy roa antota. Hisy ankony lehibe anisan'izany ny mety ho fitarany ady amin'ny faritra maro na ny fiakaran'ny fienjanana eo amin'ny hery lehibe ny fivaran'ny tedraharaha. Raha mety ho ny fifanohanana ara-stratezika eo amin'ny Rosia sy Iran dia mety hivadika ho sakana ho amin'ny politika ny tandrefana izany ary mety hampitombo ny riska amin'ny fifandonana midadasika kokoa. Sy fanehoan-kevitra tsotra fotsiny ny an'i Poutine fa midika amin'ny ampahany ho ady ara-politika sy ara-diplomatika lehibe misy eo amin'ireo hery lehibe maneran-tany. Ny momba ny kapirapa ho nagondi sy ny dobo filomanosana hafakely ao Dubai ireo indray no hafakely entina aminao amin'ity andro an'ity. Ponao Karnataka any Inde, pakirapa ho nagondi aretina antsoina hoe pika no manosika ny olona inana zavatra tsy fihinana mahatratra 3 kilao ohatra ny briky sy ny vato kely ary fotaka ho an'ny tiranga iray ity isanandro nanomboka teo amin'ny 70 taona no nihinanany briky sy vato ary ny fotaka toy ny mihinana sakafo rehetra nambarany fa tiany kokoa noho ny sakafo rehetra ireo karazan-tsakafo ireo ary laviny foana ny sakafo rehetra karakaraindreniny ho azy. Tsy mba nisy hoe simba ny nifiny na dia eo aza ny fihinanana ireo vatokely ka dia mahatalanjona ny olona sy ny mpanao gazety izany na dia efa 20 taona mahery aza no niaina tamin'izany i pakirapa dia salama tsara ny tenany mirehare mihitsy izy fa afaka mitsako vato mafy indrindra nefa tsy mahatsapa fanaintainana na kely akory aza. Tsy misy fiantraikany amin'ny fandevona-kaniny koa ny fihinanany vato na briky na dia fantatra aza fa miteraka arety na mampidi-doza zany. Any Dubai no ahitana ity dobo filomanosana antsoina hoe Deep Dive. Dobo filomanosana lala indrindra mahatratra 10 metatra ny alaliny. Tsy izany ihany no tena mampiavaka azy ity fa feno efitra maro isan-karazany ihany koa ao anatiny toy ny filalaovana basketball, ny fandraisam-bahiny, ny fanaovana échec, ny trano fatoriana, ny tranom-boky sy ny maro hafa. Rano efa 420 tapitrisa litatra no mameno ity dobo ity ary voadio sy voasivana isaky ny adiny enina zany na dia natao an'ireny pletika matianina anaty rano ireny aza ity dobo ity dia azon'ireo vao manomboka hijobohana saingy voafetra hatrany amin'ny manodidina 20 metatra ihany no azony ale miaraka amin'ny mpitaridalana miezaka mitady zavatra tsara sy miavaka isaritana mpisahatany hatrany moa ary zareo ao Dubai. Tapitra ny fampalalam-baovao-tsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany ny hatramin'ny farany. Isaorana teknisianina sy namana mpanao gazety na afahana nanatontosa izao fampalalam-baovao izao. Mametraka ny soava tsara veloma tompoko.